misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Afaly manona fahasoavan'ny tompo aminao indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ity ampitiavana sy ampiraratsy hoatrany ihany koa no irariana ny soanao isa-tokantrano izay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny deratsika ny amin'ny lesona ny ora dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa mbola nomena an'izao fotoana manokana izao indray fa ny aman-dreny teninao mitezy anao hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy tompo ka ireo rehetra izay tsy namboleny tananao anatinay ny hoe sorinao tsy hanina anjarao fa irinay ny fanahinao rery ihany no hitoetra ao anatinay tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe natsangana tamin'ny maty Lazarosy. Ahoana no ahafantarantsika ny fotoana tian'Andriamanitra hiandrasantsika ampaharetana ny fangatahana anankiray izay mbola any aoriana be fanontaniana mipetraka ihany izany. Ary ahoana koa ny ahafantarantsika ny fotoana izay tian'Andriamanitra hananantsika finoana fa hanao zava-mahagaga izy amin'izao fotoana izao indrindra. Vao tonga tao Betania Jesosy dia reny fa efa maty efatr'andro Lazarosy. Nanana finoana ny Jiosy tamin'izany andro izany izay tsy ara-baiboly fa mitoetra 3 andro eo anilan'ny faty aloha ny fanahy maniriny mbola hiditra ao indray. Tsy azo ny eritreretana intsony ny hamelomana olona efa maty efatr'andro. Famantarana ny herin'i Jesosy tsy azo edik-hevitra ny nananganany an'i Lazarosy tamin'ny maty. Niely tokoa ny vaovao momba an'io fahagagana io satria tsy lavitra ny Jerosalema Betania ary olona maro ny tonga nitsapa alahelo no nahafatesan'i Lazarosy. Tonga nitsenan'i Jesosy mialoha ny dirany tao an-tanàna i Marta ny arahabazy somary nanome tsiny kanefa nanambara ny finoana azo ihany koa. Fihetsika mampiseho an'izany rehefa atody sy toe-javatra tsy takatry ny saina tokoa isika. Nanome toky ity vehivavy trapahoriana ity i Kristy fa hitsangana amin'ny maty ny anadahany. Nanantena an'ilay fitsanganana amin'ny maty anepara ny Marta ary i Jesosy sy nilaza fa hanangana ny Lazarosy amin'ny maty kanefa tsy izany ihany fa nambarany ihany koa fa izy no fananganana amin'ny maty sy fiainana. Tsy hitranga mbola iseho aneriana any tsy akory ny fananganana amin'ny maty. Ny fanaovana raharaha handraisam-bahiny sy ny tsy fiatoana iaino ny tenin'i Jesosy no matetika tsy arovana amin'ny Marta. Ny tenin'ny mpino nataony tamin'ny ao amin'ny Jaona 1:17 nefa dia manambara finoana mahery vaika indrindra ny mahamesian'i Jesosy izay tsy fahita ao amin'io filazantsara efatra io. Izany no mahatonga ny Jaona nanoratra ny tantarany. Nalahelo Jesosy ary nitomany teny an-dalana ho any amin'ny fasana niaraka tamin'i Maria sy ireo mpisaona. Tsy mba nanao sarinady Jesosy fa niray fo tamin'ireo izay teo aminy tokoa izy. Nahavotona alahelo ny fanahiny ve ny namohizany izy mirahavaviny anadahany. Tsy salasalana fa nangoraka azy ireo izy kanefa ilay teny hoe vodiny fanahina dia manambara koa izay
tsy fahafaliana sy fahatezerana. Tezitra tamin'ilay mpisobatry Jesosy dia ny fahafatesana, ary azo inona fa nahatezitra azy ihany koa ny tsy finonoretina anaty maso ny fahagagana. Noresen'i Jesosy ny fahafatesana rehefa niantso ny anaran'i Lazarosy izy, maneho amin'ny sary velona ny herin'i Kristy mandresy ny fahafatesana ny tsipirianina seho an'i Jaona momba ny Lazarosy, izay mbola ny fony lamba-paty mihitsy tamin'izany. Mifandrindran-dalana amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany, izay nanaisotra sy nametraka ny lamba-patiny ihany koa. Raha hain'i Jesosy ary vitany ny nanangana ny Lazarosy izay efa maty ao anatin'ny efatrandro. Raha hain'i Jesosy ary vitany ihany koa ny nanangana ny tenany ary mbola nandamina sy nametraka ny lamba-patiny lamina tsara, dia mino sy matoky isika fa hain'Andriamanitra ihany koa ny manangana ny maty izay efa tsy hita fiheverana eo amin'ny fiainantsika, na eo anivon'ny asa, na eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fivelomana, na eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiainana rehetrarehetra, dia manana finoana tokoa fa hain'Andriamanitra ny mampitsangana ny efa maty rehetra. Amin'ity anio ity dia aoka isika angataka aminy, hanao fahagagana amin'ny fiainantsika, ka andeha am-patokiana, andeha amin'ny finoana tanteraka, fa mahay manangana ny efa maty rehetra tokoa izy. Amen. Dia Tompoandriamanitra eo, hainay fa mahita ny zavatra rehetra ianao, irinay tokoa ianao na hanao fahagagana ny fiainany tsirairay avy eto, ka hanangana ny efa maty, efa rava, efa hatry ny elany ianao amin'ity anio ity, ka hanao fahagagana aminay. Omeo ny finoana avy aminao izahay, ary aoka ny faharetana izay avy aminao ihany no hitoetra ao anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.